Iny ihany koa no amaranantsika ny vaovao avy any ivelany izay nentin'ny namana Zakinao fa iverina eto an-toerana isika taranja baolina lavalava afabela tamin'ny zesty anambonina ny Kosfa teo amin'ny taranja rugby izay fedina ny ampahivadalana moa amin'ny fedina ny tompon-daka federaly ho an'ny top 20 resin'ny Kosfa tamin'ny isa 17 ny zesty anambonina. Afabela tamin'ny zesty anambonina ny Kosfa ataoriny lalao ampahivadalana miverina fedina ny tompon-daka ho an'ny elita federaly resin'ny Kosfa tamin'ny isa 17 ny zesty anambonina. Tafita amin'ny lalao manasadalana araka izany ny Kosfa tamin'ity fifaninanana ity anampy ny FT Manjakaray sy ny FT Andavamamba ary ny TFA Anaty-Hazo. Nendry taloha tamin'ny ankapobeny dia samy nanao izay ho afa ny rotota azona fandresena. Ny famalina tanteraka ny fanafiana saingy hita honana tompo teo amin'ny tanjaka ny miaramila ka nahatafavoaka azy ireo ho any amin'ny fandresena. Raha tsy misy ny fiovana dia ny FT Manjakaray sy ny TFA Anaty-Hazo no ifandona amin'ny lalao manasadalana ary ny FT Andavamamba sy ny Kosfa kosa no ifampitana.